dia tonga soa ato amin'ny fandaharana zany firesanty aty Kanada indray ianao a. Ny resantsika anio zany a dia momba ny resaka vehivavy ihany a, eo amin'ny fanomanantsika zany a ny valomarsa izay a andron'ny vehivavy izany. Ny resantsika anio zany a dia momba ny hoe nahoana no misy ireo karazana vehivavy zany a izay sahirakirana zany a eo amin'ny fahitan'ny anjarany, zany hoe eo amin'ny resaka fanambadiana zany. Kanefa dia raha ohatra ka jerevana zany a, jerevan'ny fiarahamonina zany a, dia vehivavy izay azo lazaina fa tonga lafatra, vehivavy izay manana ny rehetrarehetra, na ny bika na ny endrika, na ny ataontsika hoe zany hoe ny resaka eo amin'ny fananana ny asa mandraharaha izay ataontsika hoe afaka ivelomany ara-dalàna, ary dia maro amin'ireo vehivavy ireo no mitana andraikitra ambony. Ka indraindray zany a dia mampameritra mpanotaniana ihany a eo amin'ny fiarahamonina zany a, satria maro zany a amin'ireo karazana vehivavy ireo zany a izay ataontsika hoe tonga lafatra kanefa dia tsy mety mahita ny anjarany. Zavatra maro zany a ny zavatra mety manodidina ny anton'io zany a, io ataontsika hoe fahasarotan'ny fahitan'io vehivavy, ireo karazana vehivavy ireo ny anjarany zany. Dia eo zany a ilay hoe angamba mety fatrapividy a, zany hoe manana an'ilay ataontsika hoe zany hoe idealy nofinofy izay hoe karazana lehilahy ohatran'izao a no tiako a. Dia matetika zany a dia manonofy an'ilay karazana lehilahy izay ataontsika zany hoe ao anatin'ny eritreritry ny ohatriny hoe any amin'ny filma zany a, dia ny hoe ny lehilahy tonga lafatra, izany hoe lehilahy izay tsisy kilema, lehilahy tsara fitondrantena, ary dia lehilahy manana ny maha izy azy koa zany a eo amin'ny fiarahamonina. Izay zany a mety ho antony. Ny antony manaraka koa zany a dia eo ihany koa zany a ny hoe mety izy zany a nahita expérience tsy de tsara loatra zany a teo amin'ny fiainany, ohatra hoe tao tokantrano zany a, tamin'ny ray aman-dreniny zany a mety tsy de tena nirindra tsara ohatra ny fifandraisan'ny rainy sy ny reniny, zany hoe mety nisy tsindry azo lena be zany ohatra avy any amin'ny rainy, satria mety hoe tsy niasa ny reniny ohatra na ohatran'izay a, dia mety nisy tsindry azo lena betsaka zany a tao amin'ny hoe resaka rabola sy ny resaka fifandraisana. Dia amin'izay fotoana zay zany a ilay vehivavy a rehefa lehibe izy zany a dia ohatriny hoe tsy te hipetraka tsony zany a eo amin'ny plasin'ny reniny zany amin'izay resaka izay a, dia aleony zany a tena hoe assureny tsara mihitsy zany a ny fiainany a amin'ny resaka materiel, dia ohatriny hoe avelavelany zany a ny eo amin'ny resaka fitiavana, satria nahita expérience ratsy izy zany a teo amin'ny fiainan'ny reniny, dia tsy te hamerina an'izay intsony. Mety misy antony hafa koa zany, dia ny eo amin'ny resaka ihany koa ny hoe efa mahavelo-tena izy zany, dia efa ananany daholo ny zavatra rehetra rehetra, dia tsy dia mila hoe
fanampiana na hoe mila fitiavana avy any amin'ny lehilahy tsony izy zany fa efa ampiazy zany ny asany dia ampiazy ny zavatra eo am-pelatanany zany. Misy ihany koa mety ho antony ihany koa zany dia ny passion betsaka loatra koa zany izay ataon'ilay vehivavy zany amin'ny asany, izany hoe ny fony sy ny sainy ray manontolo zany dia atotony tanteraka zany ao amin'ny asany, dia tsy dia manam-potoana loatra zany izy ny hoe ijereny manokana zany ny eo amin'ny resaka fitiavana zany. Zay zavatra rehetrarehetra izay zany dia mety ho antony daholo zany mahatonga ny vehivavy matetika hoe sarosarotra zany ny ahitany lehilahy ho anjarany zany amakivaky aminy ny fiainana. Eo ihany koa zany ny hoe raha ohatra ka tonga lafatra be loatra koa ilay vehivavy, izany hoe diso ananany daholo ny zavatra rehetrarehetra, diso na ny bika na ny endrika na ny vola na ny asa amandrara izay manana toerana ambony, manana ny maha izy azy ao amin'ny fiarahamonina, dia amin'izay fotoana zay zany dia somary manano sarotra ho an'ny lehilahy zany ny tena hoe andeha zany hitorofity zany amin'ny karazana vehivavy ohatran'ireny. Ary matetika koa ny vehivavy ohatraohatran'ireny zany dia vehivavy tsara fitondran-tena, izany hoe tsy dia ahitana zavatra hoe scandale na ohatran'izay zany momba azy, izany hoe ao anatin'ilay ataontsika zany hoe kategorian'ny atao hoe femme parfaite zany, izany hoe vehivavy tonga lafatra, ka somary manahirana ny lehilahy zany izay zavatra zay ny anatona an'ilay vehivavy, na dia atao ara hoe manam-paniriana zany ny lehilahy maro ny hoe hiaraka na hoe hanambady ny vehivavy ohatran'izay zany, dia eo ihany zany ilay karazana complexe, satria ny vehivavy atao hoe vehivavy tonga lafatra zany dia ataontsika hoe zany izy hoe mangatsika koa zany izy raha amin'ny resaka hoe fifandraisana zany amin'ny tovolahy zany, izany hoe izy zany tena tsy mampiseho mihitsy zany karazana ohatran'ny hoe intérêt-ny zany ny hiaraka amin'ny tovolahy. Ka io zavatra io koa zany efa misy ihany koa ny hoe ao anatin'ny fanabeazana ihany koa zany mety nahazo fanabeazana izy ny amin'ny hoe tokony zany hanana karazana réserve be zany manoloana ny tovolahy, zany hoe karazana vehivavy zany izy hoe tsy manao mihitsy zany premier pas na karazana hoe mandefa kôdy any amin'ny lehilahy zany, dia amin'ilay fotoana zay zany manano sarotra be ny lehilahy zany ny andeha hitory fitiavana amin'ny karazana vehivavy ohatran'ireny. Dia amin'izay fotoana zay zany ny zava-misy zany matetika dia ilay tena manana lehilahy manana fahasahiana zany no sahy miatrika zany ny karazana vehivavy ohatran'ireny, satria raha sady tsara bika ny tsara tarehy ao anatin'ny sain'ilay lehilahy koa ny hoe tsy izaho rery ny mahita azy ohatr'izay, zany hoe ny lehilahy zany efa ao anatin'ny sainy ihany koa zany ny hoe resaka concurrence zany amin'izay fotoana zay dia efa karazany hoe manana
complexe le lehilahy zany amin'izay lafin'izay indridradrindra koa zany a sarotra koa raha vao vehivavy zany a tsy de hita hoe misy lehilahy firy miaraka aminy zany tsy de misy lehilahy miaraka aminy satria ny lehilahy koa zany a amin'izay lafin'izay a ohatrany hoe manjary mametraka an'ilay karazana défi na resaka concurrence ao aminy zany ny fahitany an'ilay vehivavy hoe misy olona misy lehilahy a mifanaritarika aminy fa mampametra-panontaniana azy zany ary misy mystèry aminy zany a raha ohatra ka hoe vehivavy tsara tarehy sady tsara bika no manana ny rehetrarehetra no hoe tsy misy lehilahy miaraka aminy de manjary mampametra-panontaniana azy koa zay zavatra zay ka hoadiaditsika zany a ny momba an'izay a zavatra rehetrarehetra izay satria eo zany a ilay hoe maro zany ny vehivavy a izay a milaza fa hoe mitady vady kanefa zany a tsy mety mahita dia maro amin'ireo vehivavy ireo ihany koa nefany ny hoe miaraka amin'olona izy eto a dia afaka volana maromaro a dia rava ny fifankatiavana dia ohatran'izay foana zany a tsy misy mihitsy zany a tena hoe mety ho tafaraka aminy fomba ny fiainana koa zay aloha tsy voatery koa nefa hoe tsy maintsy tonga de ahitany anjarany daholo koa ny vehivavy rehetrarehetra ny olombelona eto ambonin'ny tany satria io zavatra io koa dia zavatra sarotra de sarotra io sarotra de sarotra miahitana ny olona izay mety hifanara-tsaina aminao a sy ny olona izay a afaka hoe hamakivaky ny fiainana miaraka aminao kanefa misy ihany koa nefany a ny ataontsika hoe faniriana ihany koa na ny volonté ny hoe mba te andeha hiroso lalindalina amin'izay zany a amin'ny olona iray satria hoe efa madrosondroso ohatra ny taona na mbefa azonao daholy a ny zavatra rehetra izay nikatsahanao a ny amin'ny hoe fitadiavana eo amin'ny fiainana zany dia misy ihany koa nefa ny hoe karazana volonté zany a amin'izay zavatra zay dia eo zany a no mipetraka ny hoe torohevitra zany a izay alefako zany a ho an'ny vehivavy a izay a manana an'izay karazana olan'izay satria maro amin'ireo karazana tovovavy ireo koa zany a no miteny amiko a ny amin'ny hoe sao de mba mahita olona mba afaka hiaraka amiko ohatr'izay nefa aloha ny tenako a de sarotra ho ahy de sarotra ho ahy zay zavatra zay matetika zany a zay no avaliko an'ilay tovovavy satria sarotra ny resaka fitiavana fa ianao ihany no mahafantatra an'izy io a ary ianao ihany no mahafantatra ny olona tianao ka ny zavatra tiako fotsiny zany hoe ho tenenina amin'ny karazana tovovavy ohatran'ireny zany a dia ny hoe voalohany indrindra aloha efa naverimberiko teto foana ny hoe karazana hoe tokony manana fitokisanteny ianao a ary tokony tia ny tenanao aloha vao zay ianao vao afaka ho tia olo-kafa satria maro ihany koa amin'ireo vehivavy ireo zany a no nahita koa karazana blessure ihany koa tamin'ny mbola vao kely zany a ny amin'ny hoe indrindrandrindra moa amintsika malagasy a zany a ilay fitonontononana défaut amin'ny samy vehivavy a dia tena ohatrany hoe tsy misy censure zany io zavatra io ohatra zany hoe zazavavy kely anankiray a dia matetika dia miteny ny olon-dehibe hoe zaza ratsy tarehy kalapetakorina zavatra ohatraohatran'izay zany a dia zavatra tsy fiteny mihitsy
mihitsy zany amin'ny ankizy satria zay zavatra zay zany lasa mijanona ao anatin'ny sainy zay zavatra zay dia na de efa lehibe izy dia mbola ohatrany hoe nambolenao ohatra nambolenao reniny tany na ny manodidina zany hoe ratsy izy ratsy tare izy dia na de efa lehibe izy ara tsy voatery hitovy akory ny tovovavy tamin'ny mbola kely sy ny tovovavy rehefa lehibe betsaka mihitsy ny tovovavy hoe ratsiratsy tare kely tamin'ny mbola kely fa rehefa lehibe de lasa tovovavy tsara tare tsara bika ka izay zavatra zay zany matetika no mipetraka koa zany ao amin'ny sain'ilay ankizy vavy dia tsy mety miaiky izy zany tsy mety mino izy zany rehefa lehibe na de efa hoe manana ny hatsarana sy ny zavatra rehetra fa izay nilazaina azy tamin'ny mbola kely ihany izay ihany no mitamberina ao an-tsainy betsaka mihitsy zany ny blessure ohatran'izany zany ny hoe napetraka tamin'ny mbola kely ka tandremo fa tsy tsara mihitsy ny miteny zaza toy izany na ny samy vehivavy koa zany ny mifanebaka amin'ny resaka ohatran'izany satria efa nazavaiko teto ny amin'ny hoe tsy misy vehivavy ratsy izany fa ny fahaizan'ny tsirairay fotsiny hoe mamoaka ny zavatra tsara ny aminy izay ny zava-dehibe fa tsy misy vehivavy ratsy zany rehefa tena ataonao ny kianty ary indrindrandrindra izay ilay hoe fitokisantena zay dia manome endrika betsaka ho an'ny vehivavy ny fahatokisan'ny tena sy ny fitiavan'ny tenany zava-dehibe io zavatra io ka misy koa zany ilay karazana vehivavy zany hoe manana an'izay karazana blessure zay izy zany dia ohatrany hoe lasa manafina ny tena sentimany zany izy ao aminy rehefa miaraka amin'ny tovolahy dia izay lay ataontsika hoe ohatrany hoe manao mamboly karapasy izy izy ny fitenenana ty amin'ny tany vaventy dia ilay ohatrany hoe mamboly izy zany karazana fefy zany fefy mahelo vaika mihitsy zany amin'ny tovolahy mba ohatrany hoe hiarovany tenany zany tsy voatafiky ny tovolahy satria misy ihany koa ny fitaizana koa ny amin'ny hoe ireo lehilahy ireo dia olon-dratsy tandremo fo ireo lehilahy ireo ange ka dia bibidia tandremo ohatrohatran'izay zany dia manjary mahatonga n'ilay vehivavy zany miaro tena be loatra dia lasa izy zany no lasa hoe gadrain'ilay fiarovatenany zany ka maro ny karazana vehivavy koa zany ny amin'ny hoe rehefa miaraka amin'ilay lehilahy izy dia mampiseho domination be zany ohatra hoe miseho zany izy hoe mikritika be an'le lehilahy zany zavatra zany nefa dia zavatra tsy fanao ny amin'ny hoe fiarahana amin'ny lehilahy zany satria efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe ny lehilahy dia manana complexe goavana be mihitsy na dia atao ara hoe aty ivelany izy olona nofosana avoranjana na tsara tarehy manambola kanefa ao anatiny ao dia manana complexe goavana ka raha ohatra ka izay karazana complexe tsy fitokisantena ao amin'izay nefa no foapoazinao dia mazava ho azy fa tsy hotamany izy miaraka aminao izay aloha zava-dehibe zay tokony ho fantatry ny vehivavy dia eo ihany koa ny hoe fitenitenenana azy eo mason'ny olona satria io zavatra io koa misy teknikany ihany koa zany amin'ny vehivavy ny hoe
rehefa mason'olona zany a tsy tokony zany ianao a dia hoe anohitohitra ny vadinao satria iny koa dia miteraka complexe ho azy zay zavatra zay fa mba rehefa mitokana ianareo a vao zay ianao zany a vao miteny ny hevitra ao amin'ny hoe fanoherana zany a ny heviny ny hoe izao zany a ny zavatra eritreretiko fa tsy araky ny zavatra izay eritreretinao na ny fomba fitenenana azy zany a dia misy takta daholo a amin'izay zavatra zay misy fomba hitenenana azy eo ihany koa zany a ilay hoe zay le karazana complexe koa zany a avy amin'ny vehivavy ny amin'ny hoe tsy matoky tena mihitsy zany izy hoe mba hisy lehilahy ho tia azy izay koa zany a zava-misy koa zany zavatra rehetrarehetra zany dia aleony zany a ny hoe manano tena aleony zany a ny hoe mahazaka tena dia amin'izay fotoana zay a dia tsy mila zany izy a ny hoe fanampiana avy any amina lehilahy zany satria misy ihany koa ny complexe avy amin'ny vehivavy izay hoe manaiky foana zany izy a ho ao amin'ny position-ny ataontsika maîtresse satria izay le tsy fitokisa-tena zay ao aminy zany a dia mieritreritra izy hoe tsy mendrika azy zany a ny placen'ny tena hoe tompom-bady fa eritreretiny zany hoe ilay placen'ny maîtresse zany a no mendrika azy ka eo amin'ny resaka estime de soi daholo zay zavatra rehetrarehetra zay ny estime de soi ny confiance en soi satria tsy hoe akory hoe ratsy reny vehivavy reny na hoe vehivavy tsy manan-katao betsaka mihitsy ny vehivavy a manana ny maha izy azy a kanefa dia tsy mety zany a hoe mahita ny anjarany ka misy an'izay ihany a zay hoe karazana refus zay zany natao ara hoe any anatin'ny subconscience zany ny subconscience zany a de zavatra miafina ao anatin'ny ati-doha ao zany io dia ohatrany hoe mirokatra zany a rehefa amin'ny fotoana izay hitsangan'ilay toe-javatra zany a hoe ilana fanapahan-kevitra zany dia ao anatin'ny subconscience n'ilay vehivavy zany a ny hoe tsy mendrika azy zany a ny fanapadiana ary dia maro amin'ireny tovovavy reny a ny hoe misy olona lehilahy maro koa zany a makazo vady lehilahy zay a mendrika azy a amin'ny ataontsika hoe zany a na ny resaka situation eo amin'ny fiarahamoniny zany mendrika azy kanefa dia noho izay resaka hoe tsy fitokisan'ny tena zay zany a no mahatonga azy a mihemitra zany ka mila taontsika hoe karazana fandinian-tena lalina dia lalina zany a ary mila koa zany a terapia zany a ny karazana vehivavy a ohatran'ireny izany hoe ny terapia izay ataontsika hoe zany hoe olona afaka hanampy azy ka eo a ireny hoe coach de vie reny eo ihany koa ny psychologue moa zany a dia maro dia maro no tsy tian'io resaka io zany satria raha vao miresaka psychologue a dia matetika zay a dia hoe adala zay zany a ny tonga de ao anatin'ny sain'ny olona tokony zany tsika tsy manana an'izay eritreritra zay satria ny psychologue a dia olona nianatra momba ny maha olombelona ka fantany daholo zany a ny karazana ataontsika fitrangan'ny olana amin'ny maha olombelona ka
izy zany afaka anampy anao anazava aminao zany ny olana mipetraka dia ianao rehefa avy eo rehefa mahafantatra n'ilay olana dia ianao ihany no afaka amany olana ao aminao. Izay no asan'ny psikology fa tsy araky ny eritreretantsika hoe olona dala raha vao mandeha any amin'ny psikology. Jerefo matetitetika koa ny fandaharana izay alefako eto satria dia fandaharana mikasika ny fiainana amin'ny ankapobeny sy ny famahana ny olana amin'ny fiainana. Ka ny olana amin'ny fiainana dia ireny efa nasehoko eto foana ny amin'ny hoe eo zany ny olana ara-batana, ny olana ara-tsaina ary ny olana ara-panahy izay mifamahofaho eo zany satria ny olana ara-batana mety miatraika any amin'ny saina, any amin'ny fanahy. Ny olana ara-tsaina na ara-panahy mety miatraika any amin'ny vatana. Ka ny fikojanao zany an'ireo telo ireo dia ireo no foana zany no fanohitra hoentinao amin'ny fiainana. Ka rehefa mahakoja an'ireo telo ireo ianao dia hanana ny fitokisantena na ny estime de soi ary dia hanana ny ataontsika hoe zany karazana fivoaran'ny tenanao izay ahafahanao mifanerasera amin'ny olona manodidina anao dia amin'izay fotoana izay no hahitanao koa ny anjaranao. Satria rehefa tsy milamina ianao vehivavy dia sarosarotra ihany koa ho an'ny tovolahy ny andeha hanatona anao sy hitory fitiavana aminao satria izy mila ihany koa an'izay ataontsika hoe resaka olona izay receptive zany hoe afaka handray zany ny fitorim-pitiavana alefany. Satria ny complexe koa amin'ny lehilahy dia ilay hoe olana dia olana goavana amin'ny lehilahy izany hoe ny tory fity izy kanefa tsy nekena. Izany hoe ilay ataontsika hoe zany hoe diso adresy iny zany tena zavatra blessure goavana be zany ho an'ny lehilahy zay zavatra zay hany. Ka izay no mahatonga ny zareo zany ny hoe sarotra dia sarotra ho azy ny hitory fitiavana amin'ny vehivavy izay hitany zany fa mampiahiahy azy zany ny hoe andraisan'ilay vehivavy an'ilay fitorim-pitiavana zany. Ka dia matahotra ny ataontsika hoe zany izy hoe ny phénomène de rejet anika izay tena manam-pasahiana no miditra. Nefa matetika koa amin'ireo manam-pasahiana be ireo koa dia ilay efa zatrady koa zany amin'ny filalaovana fity. Eo zany matetika ny hoe matetika ilay vehivavy tonga lafatra zany dia miatefa any amin'ireo karazan'ny mpilalao fity sy ireo karazany izay manana karazana klema maro toy ny fisotroana toky zany na ny filokana na ny filalaovana vehivavy. Izany hoe manana tendance koa zany ilay vehivavy ataontsika hoe tonga lafatra hiantefa koa zany any amin'ireo karazana tovolahy izay enjakenjana ihany koa zany eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny resaka fitiavana. Ka izay no matetika zany hoe sarosarotra indraindray zany no ahitany karazana vehivavy ohatran'ireny zany ny anjarany. Kanefa moa izy io dia araky ny lazaiko eto foana hoe tsisy ny tonga lafatra, tsisy ny olombelona tonga lafatra fa arakarakinao ihany ny amin'ny hoe ny klema
ohatraohatran'izao angamba mba zakako fa rehefa ohatra ka hoe hitanao hoe betsaka zany ny zavatra pozitiva ao amin'ilay olona ary misy ny fifanarahan-tsaina ao aminareo rotota ohatraohatran'izay zany a dia manao ianao a ny karazana évaluation move rehefa miaraka amin'ity olona ity aho dia à l'aise aiza mono hoe ady de tsy hisy aiza mono hoe resaka conflit de tsy hisy eo amin'ny mpifankatia fa rehefa mba hoe ao anatin'ny ataontsika zany hoe ny rehefa atao ny totaly zany a dia à l'aise ianao a miaraka amin'ilay olona ary tsy mandangandaga amin'ny tenanao mihetsiny amin'izay resaka izay satria rehefa manaiky ihany koa zany ny olona lay lehilahy manaiky koa zany a ny tena mahizy azy ianao ny tena toetranao satria zava-dehibe ihany koa rehefa amin'ny fiarahana amin'ny lehilahy dia ny mampiseho tena toetranao fa satria raha ohatra ka izy hoe ilalao teatra ianao a andeha ampiseho personnage hafa amin'ilay lehilahy dia manjary midestabilisean'ilay fiarahana zay zavatra zay fa ianao izay mampiseho tsara ny mahizy azy ianao mampiseho ny ao anatin'ny sainao ny fomba fisainanao ny fomba fijerinao ary mampiseho aminy koa ny faiblessenao dia zay zavatra zay a no ataontsika hoe zany hoe séduction goavana indrindra kampany raha ohatra ka hoe eo amin'ny vehivavy fa tsy de tena hoe ny resaka bika manendrika loatra no tena séduction fa izay ilay hoe fahaizanao zany a ny hoe mampiseho a ny tena toetranao a ny tena mahizy azy ianao dia toy izay sy toy izay indray zany a no azona tolotra androany a manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.